aoka hivavaka isika rehetra. Tompo misaotra anao indray zahay amin'ity fotoana malalana ity, izay andrenesanay teny avy aminao, izay teny mahavelona tokoa ho an'ny fanahinay. Dia mankataka aminao mandrakariva izahay ny manomezanao izany teny izany ao aminay, ka iainanay ny izany teny izany, fa tsy ataonay tsenjery fotsiny ihany. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay zavavaka izany. Amen. Risaka lady malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy mandranaritra antsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Amin'izao lahady fahatelo mialoha ny Pasika izao dia valahatra hotirena amintsika ny soratra masina araka izay voasoratra ao amin'ny filazantsara ny Jaona. Jaona toko fahaenina andiny faharoa amby dimampolo ka hatramin'ny andiny fadimy amby enimpolo. Jaona toko fahaenina andiny faharoa amby dimampolo ka hatramin'ny andiny fadimy amby enimpolo. Zao no vavakany teny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nifandritra ny Jiosy ka nanao hoe ataon'ilay io ahoana ireny fa nomeny nofony ho antsika. Hoy Jesosy taminy, zay ka aminareo marina dia marina tokoa, raha tsy mihinana nofony zanak'olona sy misotro ny rano ianareo dia tsy manana fiainana ao aminareo. Izay mihinana nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay, ary zao anangana azy amin'ny andro farany. Fa nofoko ny tena fihinana ary ny rako ny tena fisotro. Izay mihinana nofoko sy misotro ny rako no mitoetra ao amiko, ary zao kosa ao aminy. Ary tahaka ny ranoray velona ahy, ary zao koa velona amin'ny iray, dia tahaka izany koa izay mihinana ahy no velona amiko. Ity mofo izay mihinana avy any an-danitra, tsy tahaka ny razana izay mihinana nefa maty ihany, fa izay mihinana ity mofo ity no velona mandrakizay. Izany teny izany lazainy tamin'ny sinagoga raha nampianatra Kapernaoma izy. Go maro ny tamin'ny mpianany no nandray izany nanao hoe sarotra izany teny izany, izany mahay izany. Ary faratsa Jesosy tao am-pony fa nomonimona tamin'izany ny mpianany, ka dia hoy izy taminy, mahatafotoananareo va izany? Mainka raha mahita ny zanak'olona miakatra ho any amin'izay nitoerany taloha ianareo. Ny fanahy ny mahavelona, ny nofo tsy mahasoana inona na inona. Ny teny izay nolazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana. Fa misy ny sasany aminareo izay tsy mino. Fantatry Jesosy sy hatramin'ny voalohany izay tsy nino sy izay hamadika azy. Ary hoy izy, izany lazaiko taminareo fa tsy misy olona mahay manantona ahy raha tsy nomendray azy izany. Amen. Rehefa nanao ny fahagagana nampitombo ny mofo ho an'ny olona 5,000 Jesosy, dia nisy avy eo nanaraka azy. Inona ny tadiavin'ny olona tamin'izay? Tsy Jesosy. Jesosy moa izany ny tadiaviny, fa tsy Jesosy tena hoe Jesosy ny tadiaviny, fa le mofo. Mbola manantena mofo izy avy amin'ny Jesosy. Dia rehefa hitan'i Jesosy zavatra dia hoy izy hoe zao ny mofonay. Ary nazavainy tsara eto fa izay mihinana azy sy misotro rano, ny sotro ny rano no azo ny fiainana mandrakizay. Tonga dia tafotoana be ilay Jesosy hoe inona koa izany? Asa isika rehefa nisy nanaraka nanandre ireny karazana horonan-tsary ireny. Misy olona mihinana olona. Misy izany. Ireny ilay antsoina hoe cannibale. Misy naino? Dia misy indray karazana olona izay tsy misy apetraka tsara hoe tsy misy ilay izy film, ilay izy horonan-tsara. Dia misy olona indray mikaikitra olona dia mitsetsitra ny rano. Misotro ny rano izany. Ilay antsointsika amin'ny tevatrantsika hoe vampire. Mety tsy dia fahitantsika izany satria karazana horonan-tsary mampatahotra, fa mino afa efa haintsika izany. Dia ireny karazana olona ireny dia vatantsika tsara fa mamono olona ireny, na le cannibale le mihinana olona, na le vampire izay mitsetsitra ran'olona. Dia marikiriko ny zavatra ataon'ireny ary tena tsy mety. Dia mazava ho azy tahaka an'izay koa ny toe-tsain'i Jesosy, tsy fanao izany mihinana olona izany. Ny olona dia tokony ho velomina. Tsy fanao koa izany mitsetsitra na misotro ran'olona izany, satria ny rà dia ain'ny olona. Misy ilay hoe manome rà. Dia fantatsika tsara fa mahavonjy ny fanomezana rà olona. Dia raha ohatra hoe afaka tanteraka izany ny ràn'olona anankiray, dia mazava ho azy mahafaty azy izany. Izany anefa nolazain'i Jesosy eto hoe raha te ho velona, raha te azo ny fiainana mandrakizay, dia mila mihinana ny nofony sy misotro ny rano. Mana fotoana izay kanefa tena izay mihitsy ny tian'i Jesosy atao. Manolotra ny aina izy hoe tsy maninona raha ho faty izy, raha izay ny hinanan'olona ny rano sy ny nofony, ahafahana mahazo ny fiainana mandrakizay. Marina fa hoe tsara vaky-teny hoe ny nofony sy ny rano ny sotroin'ny mpandray samy tombo, kanefa dia miombona amin'ireny, izay fampiavaka anarantsika Loterana, miombona amin'ny mofo sy divay ho antsika ny tena amandrahan'i Jesosy, izay azahoantsika ny fiainana mandrakizay. Ka na dia mana fotoana ny hafa aza izany,
Jesosy tena mihitsy no milaza izany, ka aoka tsy isika ny etrehitra hoe ahoana koa zany ve de mety, zany ve de tsy mety, fa Jesosy tena mihitsy milaza hoe zay mihinana sy misotro ny rako no azo ny fiainana mandrakizay. Ko de misaorany Jesosy mifato atsika ahafahantsika mahazo azany fiainana mandrakizay izany. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra iray, ny firaisana sy ny fiambonana amin'ny fanamasina ho amintsika rehetra anatra amin'izao ka mandrakizay. Amen. Nipavaka isika. Misaotra Jesosy fa nanaiky faty ho anay ianao, mba nomezanao anay ny nofinao sy ny ranao, azoanay izany fiainana mandrakizay izany. De ataovy mino izany famonjenao izany mandrakariva izahay, satria ianao tokoa dia tianay. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovana zavabe izany. Amen. Unissons-nous dans la prière. Nous te remercions, Seigneur, pour ce merveilleux moment que tu nous as donné, pour que nous mangeons ta parole, qui est vie, qui nous donne la vie éternelle. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Chers membres de l'école des dimanches, que la grâce et l'amour du Seigneur Jésus-Christ et Dieu notre Père soient avec vous. Amen. En ce troisième dimanche avant Pâques, l'Écriture sainte qui nous a donné est écrite dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 6, verset 52 au verset 65. Jean chapitre 6, verset 52 au verset 65, voilà ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ. Là-dessus, les Juifs discutaient vivement entre eux. Comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger, demandait-il. Jésus leur dit, je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ramènerai de la mort à la vie au dernier jour. Car ma chair est une vraie nourriture, et mon sang est une vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang vit en moi, et je vis en lui. Le Père qui m'a envoyé est vivant, et je vis par lui. De même, celui qui me mange vit par moi. Voici le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé vos ancêtres, qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra pour toujours. Jésus prononçait ces paroles alors qu'il enseignait dans la synagogue de Capernaum. Après avoir entendu Jésus, beaucoup de ses disciples dirent « Cet enseignement est difficile à admettre. Qui peut l'accepter ?» Jésus s'aperçut que ses disciples s'indignaient à ce sujet, de sorte qu'il leur dit « Cela vous choque ? Qu'arrivera-t-il alors si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant ? C'est l'Esprit Saint qui donne la vie. L'homme seul n'aboutit à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais quelques-uns parmi vous ne croient pas, car Jésus savait depuis le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et il savait qui devait le trahir. Il ajouta « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si Dieu ne les en a pas donné la possibilité. Amen. Quand Jésus a effectué la multiplication de pain, beaucoup de personnes ont eu du pain. Et beaucoup de personnes l'ont suivi après. En fait, c'était pas pour voir Jésus exactement, mais c'était pour le pain qu'il donnait. Il voulait encore du pain. Du pain qui pouvait être encore ternir. Du pain qui pouvait encore se terminer, comme la manne du désert. Alors Jésus a dit, je suis le pain de vie, le pain qui ne s'use pas, le pain qui ne moisit jamais. Alors les Juifs étaient indignés, ça leur a choqué, parce que manger la chair de quelqu'un, c'était vraiment affreux. De même, boire le sang de quelqu'un. Certains d'entre vous ont peut-être déjà vu certains films où il y a des cannibales, où des hommes mangent des hommes. Il y a aussi les films de vampires, vous connaissez très bien, où des hommes, en fait c'est plus des hommes, mais c'était des êtres mystiques, des êtres morts, qui sucent le sang des vivants. Je dis bien ce sont des êtres mystiques, ça n'existe pas. Mais, vous savez très bien que ce soit les cannibales ou les vampires, ce sont des êtres affreux, parce qu'ils tuent. S'ils veulent manger des hommes, ils sont obligés de les tuer. Si les vampires veulent sucer le sang des vivants, ils sont obligés également de les tuer. Donc ce sont des êtres affreux. Manger quelqu'un, ou boire son sang, signifie tuer cette personne. Car ça donne la vie. Vous savez très bien que lorsqu'on mange de la viande des animaux, ou lorsque on nous donne du sang, ça sauve des vies. Il y a des gens qui sont malades à l'hôpital et quelquefois ils ont besoin de sang et certains font don de leur sang, certains donnent leur sang à acheter, etc. Parce que le sang donne de la vie. Or, c'est vraiment contraire aux pensées des Juifs de manger quelqu'un ou de boire son sang. Et pourtant,
c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que nous sommes perdus. À cause de nos péchés, nous sommes perdus. Et Jésus a accepté de mourir pour nous et de nous donner sa chair et son sang, afin que nous possédons la vie éternelle. Personne ne l'y a forcé, hein. C'est de toute sa volonté, de son amour qu'il nous donne sa chair et son sang afin que nous soyons sauvés. Croyons donc au salut qu'il nous a donné, car seul en Jésus on pourra avoir le salut. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion avec le Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Prions. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous as donnée. Merci parce que tu es mort pour nous sur la croix, pour nous sauver. Fais que nous croyons toujours à ce salut, au fait que tu nous as sauvés, afin que nous recevons la vie éternelle. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen.
sanay malalao ring magkakaasikaraso ni Fiyamanaya Sigara Sumanalo Wasakoyala Tayo Nawisahan Tino Sinasanaitan Iyan na siwang Fidanita Esang Manjano Isahan Tayo Nawisahan Tino Sinasanaitan Iyan na siwang Fidanita
Come on,
Sambatra izy miandry wampandrosoinao aza ela voay fa sao de mandao. Sambatrianao mbola mandeha izao antson'izao asa toko fantatrao ve izao mandon'izao Tsy zao fa Jesosy fitiavana izy ande maniry ho avana efa ela felanony tadiavanyaka raha tositraka tositraka Tapandroso azy izao Tapandroso azy izao izy hiditra misakafo aminao ino ambarako anao ambarako anao Sambatry anao Sambatrianao tsy mpanompo intsony tena sakazany tena maro tsy tambo isaina ireo fankabanay mampiririna mafy ilay fonao sanatry ve ho very maina izao antsony izao nefianao manatsofy na tsara izao Sambatrianao mbola mandeha izao antson'izao asa toko fantatrao ve izao mandon'izao Tsy zao fa Jesosy fitiavana izy ande maniry ho avana efa ela felanony tadiavanyaka raha tositraka tositraka Tapandroso azy izao Tapandroso azy izao izy hiditra misakafo aminao ino ambarako anao ambarako anao Sambatry anao Sambatrianao tsy mpanompo intsony tena sakazany
sari.
tsy mety sasatra sika tily miasa fatratra RTL tsara kana dia kely indrindra aza no ny andohanao dia ho lehibe indrindra no hiafaranao joba toko fahavalo ny andinin'ny fahafito radio teny fiainana FM 91.2 hita ianao anie Jehova ka hiaro anao ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana amen Numeri toko fahaenina andininy fahaefatra amby roapolo hatramin'ny fahaenina amby roapolo. L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce envers toi. L'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Amen. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. May the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Amen. Number chapter 6, verse 24 to 26. Misaotra anao re mihaino radio teny fiainana anako. Eny re bebe a. Raisitsika amin'ny marindrefy raika amby 70 teboka 2 megahertz zany a. Misaotra re.